De faly miarabantsika isan-tokantrano indray amin'ny alalan'ny fandarana dinika na izany amin'ny alalan'ny onjam-peo na ny fahita lavitra na ihany koa amin'ny alalan'ireo tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa no vahintsika atao anaty fandarana ity. Filoha mpanorona ny antoko teza ny tenany amin'izao fotoana izao. Ny asany moa andavanandro dia mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo. Miarabanao Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa, tonga soa eto amin'ny MBS. Misaotra atsika atao amin'ny MBS nanasany ary dia miarabantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka an'ity fandarana ity tompoko. Tsara ampahafantarina ihany koa moa fa mpikambana eo anivon'ny RMDM ny antoko teza dia mazava ho azy hiresaka ny zavatra niseho tamin'ny sabotsy teo tsika Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa nanahirana ny fahitana fisamborana mpitarika politika, nanahirana ihany koa fahitana hoe tsy afaka mivory ao anaty fefy politika sy ireo izay olona miara-dia aminy amin'izao fotoana izao. Ny famakafakana azonao entina mikasika an'izay? Ny antoko politika ny asany dia encadrement politika ny fiarahamonina malagasy. Raha tsy eo amin'ny fitondrana izy dia midina hatrany fotony, mitily ny filana any, mitily ny problema any fotony any, mijery ny vahaolana ary manomana ekipa anatanteraka an'ilay programma zay tokony ifanaraka amin'ny eo amin'ny atao hoe loi de finance satria zay ny tena vola entina anatanteraka ny programma iny fa tsy hoe ho ataoko miami tamatavy ataoko zao ihany asiko plus numero Madagasikary zay tsy tratra ny zakany toebolà pirenena akory dia lasa radedaka ianao amin'izay fotoana izay. Ka zay no asan'ny antoko politika raha ohatra izy tsy eo amin'ny fitondrana. Midina ny fotony, mitily ny filana, mitily ny olana, mijery vahaolana, sedraina ny hevitra ao manomana ekipa ianao hitondra an'ilay firenena. Zavatra misy nefa hitatsika fa dia sakana n'izany adidimasina izany eto amin'ny firenena amin'ireny fitetezana izay ataony antoko TIM sy ny RMDM zay midina hatrany fotony ireny. Zay zany zao dia hitatsika fa tsy mety ilay lalàna ny fehiny antoko eto amin'ny firenena. Ny adidin'ny antoko ihany koa dia mihaino vahoaka, miantso ny vahoaka, miady hevitra aminy. Raha ohatra moa tsy mitombona zavatra ataonao salama tsisy anaraka anao eo. Fa raha hitan'ny olona hoe mitombona kosa, hitan'ny olona hoe azo enterany reto, dia tonga izy midodododo. Ary ny zavatra sasika ataon'ny RMDM tamin'ny sabotsy ireny dia miantso ny vahoaka hoe tsika eloalika ny ranombary, inona ny tokony atao, inona no azo atao anavotantsika ny firenena. Manao ny fitondrana nefa hita hoe limité, tsy mahavita ny zavatra tokony ataony akory dia tsy maintsy ianao rehefa tompony raharaha na maître d'ouvrage eo amin'ny fiainam-pirenena ny vahoaka tsy maintsy mitady vahaolana. Raha ianao ny tompony raharaha andeha ataotra hoe anao famadihana dia ianao no mieritreritra andeha anao famadihana fa efa rovotra ny lamban'ireo razana. Ianao no mijery ny enti-manana, ianao no mijery ny fotoana anaovana an'izany, ianao no manasa olona na tsy manasa olona, ianao no mahasotso-dranorazana na ianao koa no manatsiny eo anatrehan'ny fianakaviana sy ny razana raha ohatra ka tsy vitanao zany adidy zany. Zay no atao hoe maître d'ouvrage. Ka ny vahoaka maître d'ouvrage eo amin'ny fiainam-pirenena. Raha misy problema hitany tety dia tsy maintsy mandeha mijery zay olona nieritreretina teto amin'ny firenena politika sy hitondra ny firenena izy dia ny antoko politika izany. Dia izay ny foto-kevin-dehibe niantsoana ny vahoaka tamin'ireny sabotsy ireny ndao hiady hevitritsika, ndao hijery inona ny vahaolana fa tompony raharaha isika eto amin'ny firenena ity. Nampindramina fahefana fotsiny ny mpitondra fa ny tompony raharaha dia ilay vahoaka iray manontolo. Dia izay adidy masina izay. Fa saingy ny mampalahelo eto amintsika eto misy lalàna zay atao hoe ordonnance 60/082 hoe raha hidina an-dalambe ianao na no hevitra akalamanjana fa tsy mety ny ataon'ny mpitondra dia mangataka lalana eo lalana zay fa ho abridanay tsy mety ataonareo lalàna kadaladala ohatran'izany misy eto dia araroton'ny sasasasany ihany koa dia reny ny vokany. Hitantsika tamin'ny sabotsy ireny ny vokany dia olona milamina zao
hiditra ao anatin'ny enceinte aneo hevitra ara-politika adidy masina eto amin'ny firenena zany ary tokony ataonay zany a nefa debahana na tsy mahazo miditra ao a préfet de police ohatsy hoe mba mahalala lalàna ihany sy nianatra an'izany administration zany de efa nilaza publiquement retany ren-danitra fa hoe afaka miditra ao izy a fa ny aty ivelany tsy mety le fanambarana nataony fa ny aty ivelany tsy mety zay ny teniny ary zay ny baitsy tokony ny mpitandro filaminana nampalahelo nefa satria zay teny nanatrika teo a le mpitandro filaminana lasa tsy force de l'ordre intsony fa lasa force de répression na lasa milisy ny mpitondra de zay ny mampalahelo amin'izy lasa mamotika an'le démocratie izy ny tokony ataony ary zay ny mission principale ny tokony fatany hoe mitandro filaminana raha misy mouvement ohatrandreny ka pacifique ny RMDM zany any hatrany voaloaka hatra am'izao tsy nisy mihitsy ataotsy hoe vandalisme na acte terroriste na sahala am'zany nataony fa mpilaminana foana fa nihokevitra foana nataony de fa fantatra de ny tokony ataony mpitandro filaminana mitandro filaminana invulnérable rehetra reny so misy manakorotana na le fifamoivoizana jerena zay tsy nilahatra tety an-dalambe fa samy mandeha miditra ao anatiny de bahanana de tsy vitany hoe bahanana le olona aneo hevitra anao ny adidy masina ato amin'ny firenena zay hitondra ny firenena tsy ho ela fa ampitahorina anaovana actena terroriste mihitsy le izy satria ho samborona fotsiny zao nga nisy nanao manifestation hoe nytorabato teo na sahala am'zany de tonga de samborona fotsiny zao ary indrindraindrina mampalahelo a acte politique ny nataony satria cibleny olona anakiroa tao anatin'ny GBDB de ny team satria ny everiny ny team ao anatin'le RMDM angamba de ny mpitondra ny team no avy hatrany de ny samborona ohatran'ireny tsisy nina tsisy eloka tsisy zo natao akory fa nde hiditra ao anatin'ny enceinte iresaka amin'ny vahoaka de reny aminay a azo adika fa tena acte terroriste reny a milisy lasa milisy ireo ataotsika hoe mpitandro filaminana ka eto za ny tenako manokana miteza ny RMDM de miteny aminareo officier fitandrona filaminana no ataonareo raha fa misy zavatra atao ohatran'ireny any am'le point vulnérable arovana na atony zay hoe ny aria azaleanareo fa mandana tsirairay ohatran'izao makao a maneho hevitra ao nareo azo atao ane ohatran'izany ampilaminana fa de tonga de samborona fotsiny zao a de tonga de nentina de ary mbola adihevitra be hoe tola tsy nandray fitenenana akory a tsisy nenenina mihitsy fa miandro fotsiny mipetraka miandro fotsiny hoe fa manino zay tsy avelanareo hiditra ao préfet de police ane no mibaika anareo amin'ny lafiny administration izy ny tompona andraiky ny ordre na filaminana eto mibaiko ny mpitandro filaminana efa ny teny publiquement izy fa tsy hoe nafempeniny hoe azo miditra ao anatin'le enceinte ao izy miresaka fa ny aty ivelany kosa de tsy maintsy tandrovana ny filaminana fa tsy zay nisy de hitanao hoe misy distorsion zany eo amin'ny administrateur ary ato mpitandro filaminana zay tokony miandro baika avany aminy de tsy mety zany eo am' rehefa demokrasia famonoana ny demokrasia zany lasa manao acte na milisy hiady amy demokrasia le tafitra everina fa tsy mendritsy zany tompoko tsy mendrika anareo zany aza manao ohatran'ireny tsony fa fitandrona filaminana tao a raha ohatra izahay mandeha mamaky trano na mandeha mandrava fananan'olona na sahala am'izay tena mendrika mihitsy no samborona fa tsisy an'zany de eo de tediavy no foronona koa hoe inona ty izy teo fikambanana malfaiteur re oaoa tsy mety reny tsy mendrika ny demokrasia reny tsy mendrika amin'ny vahoaka malagasy reny a fa tandrovo ny filaminana le point vulnérable arovana apio zahay ary zay ne no asanareo apio zahay a meotorehitra hoe atsy nitsofoka le faso tsirairay le olona na sahala am'izay a teneny ny olona tsy anao an'zao azo ifampirahana zany mendrika atsika vahoaka malagasy fa tsy manao te actena terroriste actena milisy zay baikion'ny raisotsaina nge raha sanatry vavaladiny lela hoe misy mpanolotsaina ny am'filohan'ny republikany taimbombona de manao zavatra ohatran'ireny de mamono olona sahala am'zany zava-dozany reny averiko ndray mandehandre zavatra roa zao a ny porofonay
fa mila manao refondation tsika satria les règles de jeu de la démocratie mihitsy no en jeu eto. Voalohany a ny asan'ny mpanao politika raha tsy eo amin'ny fitondrana izy de midina hatrany fotony ihany mijery ny problème, mijery ny olana, mijery ny filana, de manao programme miainga avany, de manomana ny ekipa zay hitondra, de miatrika fifidianana raha lany tonga de opérationnel. Mety nefa contraire an'izay ny misy. Ny faharoa le ordonnance 60/082 raha hidina an-dalambe ianao ka aneho ny hevitra ao fa tsy mety ny ataon'ny mpitondra de mangataka lalana amin'ny mpitondra indray hoe mba meo alalana zay fa ilaza amin'ny vahoaka fa tsy mety ny ataonareo adala nga le mpitondra. Le lalàna mihitsy kidaladala eto amintsika ilainy ovahana koa io a règle de jeu de la démocratie. Faharoa tsy maintsy miova io eto amin'ny firenentsika ity. Ka zay indrindra matsiny Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo tsy volana efa tamin'ny fotoanany république socialiste zany hoe tamin'ny fotoana tena hoe mbola tsy nisy ny démocratie teto Madagasikara le mbola ampiaritsika amin'izao fotoana izao inona sina ny tokony adehevitra mipetraka momba n'izay hoe fampiarana ny démocratie zay. Taty rena kely efa maro ihany mpitandro filaminana nomena fiofanana manokana momba ny hoe fitantanana ny vondron'olona ara-pomba démocratique. Zany hoe maneho hevitra ny olona fa ny fitandrona filaminana no andraikisany zareo asa hoe efa lasa ny sotro ronono daholo ve reny mpitandro filaminana reny fa mikatso eo amin'io resaka lalàna io foana tsika amin'io resaka. De zay no averiko hoe l'excès de gel ataon'ny mpitandro filaminana sasatsasany amin'ny fanehoan'ny vahoaka ny heviny. Acte noble nge le famonona hevitra ety an-dalambe rehefa hita hoe tsy mety le ataon'ny mpitondra nefa miziriziry noble be zany, zay ny tena démocratie, maneho ny heviny le vahoaka. Ka raha amin'iny ianao indrindra sendra misy extrémiste ao anatin'le fitondrana de manao abus an'le ordonnance 60/082 ka nareo tsy nangataka lalana zao ny tena izy tsy nanio lalàna ordonnance tamin'ny 1960 izy io 60/081 de zao tokony afaka maneho ny heviny an-dalambe ny olona ara-potoana raha misy zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana de anehoany tsy fanekenana zany fa mampandre fotsiny ohatra mpitandro filaminana hoe hidina an-dalambe zay ka apio amin'ny fiarovana ny filaminana jereo daholo le point vulnérable arovo zay fa zay de ampiseho hoe tsy mety ny ataon'ny fitondrana ohatra zao. Eto amintsika zay koa anatin'le règle de jeu de la démocratie les constitutions de mba milaza hoe le haute cour de justice de tsara n'ireo mpitondra ambony zay nanao adalàna teto amin'ny fitondrana fireneny ity ohatrany tsara be ry zany kanefa le procédure mandeha makato amin'ny hafandiovana assemblée nationale dossier an'izay vo azo saraina de ny vokany hatram'izao tsika miteniteny zao betsaka reo adalàna nataon'ny mpitondra teo reny écran plat, reny détournement bombo sucety, reny ino tisy teo fanorana nataon'ny ministre sasasasany reny raha tokony ho izy reny tsarainy haute cour de justice nefa le dispositif hoe mandala ato amin'ny assemblée nationale, ny assemblée nationale nefa maro anisy ny parlementaire ny fitondra de ny vokany iny ao no milaza hoe olo-masiny reny fa tsy azo saraina de amponga miantona fotsiny le haute cour de justice eo anatrehan'ny reny ny vahoaka tokony hitrotra ary isaorana manokana ny KMF-Konoe nilaza hoe tokony mba ho tsaraina reny olony reny fa tsy avela fotsiny ho fanjakana tsy tandalana tsy maty manotany misy eto amin'ny firenena ity. Reny zao ao anatin'ny règle de jeu de la démocratie koa lay constitution mila ovana tanteraka koa fa tsy mety io sationany reny ka raha te iaina amin'ny tena démocratie tsika de eto amitodika manokana aminareo tafitra tsy za akory ny ananatra anareo fa olona officier ny akamaroanareo ao tsy mety reny amin'ny saina tsy miangatra tsy mety reny atao reny fa fitandrona filaminana atao milaza aminareo fa raha navelanareo ny olona ilaza ny heviny eo fa nareo ny fitandrona filaminana vitanareo tsara tsisy kasy tsisy problème tena voninahitra lehibe ho an'ny tafitra zany tena andro ny firenena tokoa ny tafitra fa tsy ohatran'ireny manao acte milisy ohatran'ireny mahamenatra reny tompoko. Hono Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo nanao fanambarana moa androany ny RMDM nanameloka ny zahatra niseho tamin'ny sabotsy sady ihany koa nanameloka tamin'ny fomba mazava ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe
tsy mihetsika amin'ny tsy fampanajana ny zon'ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara. Inona sinany mety hoe fanampanazavana azy no entina mikasika an'izay hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana izay izay tsy ahitana fanamarihana mihitsy na fihetsika taoriana zahatra niseho na tamin'ny sabotsy izany na talohan'izay izay efa nolazainareo foana hoe misy foana fandikana lalam-panorenana eto Madagasikara. Izay indrindra no mahatonga ny ao amin'ny RMDM ilaina manao refondation tsika miainga avany fotony mihitsy fa misy zavatra be dehibe tsy mety ny ACC hoane tadidio tsara tamin'ireny ataontsika hoe alohan'ny élection reny raha nidina andalambe ireo député de nilaza ny ACC hoe manaovanareo gouvernement tairaisana tsy maintsy vita ao anatin'ny herinandro. Inona ao anatin'ny constitution moa no ahafahany miteny an'izany anticonstitutionnel zany tsy tokony hiteny an'izany mihitsy de efa nanao fotana mafaty ny ACC tamin'ireny fifidianany reny. Betsaka ny fitoriana zay natao. Fifidianana filoham-pirenena betsaka ny fitoriana zay natao. Anisan'ny nanomana an'ireny fitoriana reny juriste maromaro, avocat maromaro. De lazaina fa voaray nefa tsy mitombona. Zavatra zany ve le démocratie. Nefa aveo poitra teoriana misy amanetsiny ny doublon, misy amatapitrisany ny carte d'identité fopla. De raha ohatra ka nienjana ny taty amin'ny RMDM tamin'ireny, ady sy vita teto. Andeny aketo fa izay no porofoko hoe ny RMDM tsy manan-kirotana zany mihitsy fa mandefitra. Fa kosa manao ny adidiny izy, satria te hanao politika izy de manao ny adidiny araka ny tokony ho izy de nefa ho mpanaovana ny adidiny izy elingelenina fidinana ny fotony, elingelenina fanahoan-kevitra amin'ny enceinte izay tokony anehoan-kevitra. Raha ny tena izy anie eo fanaovana politika eto Madagasikara tsy misy sehatra na iray izy hoe ahafahana mamory olona mba hiadikevitra, ahafahan'ny parti politika miantso an'ireo ataontsika hoe ekipany manao formation, manao encadrement, ahafahana miaino ny tantsaha, ahafahana miaino ny mpandrarasany sisa, tsy hita zay soehatra ahafahan'ny mpanao politika manao an'izany. De ity indray efa any amin'ny enceinte close an'olona nanaovana an'le ady-hevitra de banana tsy hanao an'le asany le parti politika eloko zany aminay tsy mety zany amin'ny démocratie ary tsy azo iainana zany, tena tsy azo iainana zany tsy afaka ny andefitra am'izany izahay ao amin'ny RMDM. Misy olana légitimité ve le mpitondra raha fahitanao anazy mahatonga anazy hoe tsy mamela ny olona hiteny ohatra, sao de be olona be tampoka ohatra ao anatin'ilay fivoriana sa aiza zany mety hoe ahitana irika hoe misy olana légitimité sa inona le hoe zavatra atahorana manokana tsy hamelana anareo aneho hevitra sy resaka amin'ny olon-tsotra. Zay indrindra ny tenenanay hoe mila manao refondation sy le ordonnance 60/082 ao anatin'ny corollaire-ny démocratie. Ny fototra ifitoeran'ny démocratie ane reto constitution, code électoral sy ireo différentes lois relatives amin'ny élection, ny code de communication, ny loi sur les partis ary le corollaire sara amin'ny ordonnance 60/082. Reny eo le ordonnance zay hita fa tsy mety fa tokony ho ahitsy. Fa misy le mpanararoatra de le ao mpitondra, le indrindrandrindra le parti ao mpitondra manararoatra ny ordonnance 60/082 hoe mila mangataka autorisation aminay, zay tsy omeny mihitsy. De am'izay fotoana iny ataon'ny prétexte tsy manara-dalàna ianareo de nivokany sambotsamboriny de anaovany alibi isan-karazany zao mba hanampaingoranao ho any amin'ny figadrana na salamay. Zay tsy mety fa tsy maintsy ahitsy fa famono amin'ny tsisy dikany eto sika. Tsy maintsy ahitsy io ordonnance 60/082 io mba hitombona tsara ahafahana manao démocratie tsara araka ny tokony ho izy. Ka ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao raha izy no jerentsika de matahotra satria izy efa milaza fa miasa faran'izay mafy be tsy matory andro tsy matory alina, mitety faritra amahany olana, nefa le olana hita fa mbola tsy voavahany ary amin'ny apahany be dehibe tsy voavahany. Ianao nefa tsy andaniny tompon-draha rano vahoaka matsara io tsy mety azo ny fahefana de tsy maintsy mandray ny adidiny izy eo anatrehan'izay satria raha tompon-draha ray ianao nefa mijery zavatra misy fotsiny zavatra tsy voavaha, indrindraindrindra le mpitondra anao be dehibe ny tsy maty manota. Le système verrouillé, ny afandiovana atao amin'ny assemblée nationale zay maro anisany député ny fitondrana
tsy mamela mihitsy ny haute cour de justice hitsara reo ataotsy hoe tsy maty manoto reo a de hijanona iaina am'izay ary ve le vahoaka tompon-draraha tsy maintsy manao manifestation ianona nanao ohatran'izao maninona tsy tsaraina to afakafaka fotsiny reny zao volamena 36 kilos ao amin'ny ministera de tsy hita fotsiny zao de ary am'le anina madinidinika riny gadrainy fa le ministra mifandimy teo ny prime ministre any anisan'ny tatana an'io ministera io ahoana n tsisy fanady adiana ahoana n tsisy fanady adiana iny vonjomaika iny ny tena manahirana be iza hoe sao de vonjomaika de nararotona ataona ayabe dehibe ka tsy maintsy azavaina ny vahoaka zany ary zay no didin'ny mpanao politika zay no didy masan'ny mpanao politika hoe ataovy ny enquête parlementaire ary alefaso ny enquête osokafo ny enquête de raha mijerinao le enquête am'ireny volameny reny zao le ry amy directeur kely risiny fa reny ihany miambina ny braony ministre reny ihany miambina ny coffre au ministre fa misy tompona andraikitra ao maninona tsy atao fanady adiana nanao tsirambony isa nanao an'le affaire mihitsy de zay le mahatonga ny aty amin'ny RMDM milaza hoe misy tsy mety be dehibe les règles de jeu de la démocratie ka mila miova any fotony mihitsy io indrindra am'izao fotoana zao crise ny olona fahasairanana tsoroaman-tany ny insécurité feno eran'ny tanàna ao anatin'izany ve anao de iroso anao élection amikorotanao ohatran'izany tsy azo atao zany fa mahafaty amafoloany antokotezanao ny amitrakao le fanontaniana mety ho vovà amin'ny alalan'ny concertation nationale ve zay olana rehetrarehetra nyresahanao zay indrindrindrindra efa hita taratra ihany hoe tsy manam-pikasana ny andray anjara am'le concertation nationale ny mpitondra am'izao fotoana zao efa ny alanenina ny amin'ny RMDM any hoe ilaina ny concertation nationale mba tsy famonoana eto ilaina satria misy zavatra hita fa tsy mety nefa de mbola anaovana letrezana fotsiny ihany satria verrouillé le système zao eo am-pelatana ny mpitondra ny ACC eo am-pelatana mpitondra ny CENI eo am-pelatana mpitondra ny ministère ny intérieur zay mibaiko ny any amin'ny ataotsy hoe ny fokontany zay collectivité déconcentrée amin'ny fanaovana liste électorale de hitantsika tamin'ny fifidianana filohan'ny république teo any am'le carrière-mbato mialatsiny am'le terme tsisy mahita raha tsy izy tao misiny iny namosaka hoe misy any amin'ny ray etsy any ny doublon misy any matapitra isany ny karapanondro fople misy ny atao hoe safidy fa tsy nahita an'izany reo société civile zay mifinancen'ny bailleur misy ny KMF-konao misy ny parti politique rehetra fa any am'le ataotsy hoe carrière-mbato any fotony any nanaovana manœuvre électorale de mipoitra le alabato de lany ny sasany rariny ve zany miendrika ny vahoaka malagasy ve zany démocratie zany valiny tsy tompoko taona 2007 tsika zao taonjato faraika amby roapolo iverina fa tsy tokony aina am'izany tsony tsika malagasy anisan'ny voalaza ihany ko tao anatin'ny fanazavana noentin'ny RMDM androany andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa fa hotohizana ny fitakiana ny fahafahana manao hetsika malalaka ohatrany tamin'ny sabotsy zany ahoana ny mety hotohan'ireny hetsika ireny zany atoato na de hoe mbola sy mety hoe tsy voafetra tanteraka raha ohatra ny daty sy ny fomba rehetra ny tanterahana anazy ny RMDM tsy emotra fa tsy maintsy roso adidy masina eto amin'ny firenena zany tsy maintsy roso zahay anaitra n'le tompon-draraha le vahoaka hoe efa mba niantso ny KMF-konao tsara ao araka ny tokony ho izy ireo ataotsy hoe olona tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena mba adio le firenena efa tsy atao izy am'izao fotoana zao tsy maintsy anao hoe tsy mikasika an'izany zay mikasika an'ireo dressement socio-économique milaza fa nanao zay vitany tsy mahandry andro tsy mahandry alina ny fitondrana am'izao fotoana zao nefa jerenao hoe mahina le solution entiny tsisy raha resaka jery fotsiny tsika ohatra hoe resaka solika sy ny resaka jiro sorano io zao ohatra raha miresa amin'ny saina tsy miangatra tsika ny solika fitatsika fa noho ny zay ataotsy hoe crise any Ukraine io de miakatra le vidin'le solika de raha ny tokony ho izy tokony avoaka le structure de prix an'le eo amin'ny à la pompe fa io misy any amin'ny 40 à 45% amin'ny vidin'ny solika ray litre io tompoko
de etra lay mifanjakana daholo na douane zany na redevance aty amin'ny OMS zany ho amin'ny fonctionnement na redevance amin'ny resaka environnement zany na ny fond d'entretien routier zany na ny TVA any amin'ny 40-45% any. De raisy fotsiny ange raha ohatra ka gazoil raha ohatra ka raisitsika efa 603 ny litre gazoil teo aloha ny 40% am'izay any amin'ny 703 zay ny taxe lay mifanjakana isaky ny 2 litre. Raha miakatra 704 ny litre ny gazoil de ataovy ny kajy amin'ny 40% fa any amin'ny 703 taxe lay mifanjakana miakatra foana zany le taxe lay mifanjakana. Maninona raha tazomina am'le ataotsika hoe tam'le taxe teo aloha ihany no alaina ny totaliny satria misy eninjato ny elanelany ny taxe am'izao fotoana zao zany lasa miakatra raha ohatra gazoil fotsiny jerena any amin'ny 709 taxe teo aloha nefa ny litre ny gazoil 300 misy eninjato be zao fiekarany taxe lay mifanjakana pourcentage mody sy miova fa ny taxe lasa miakatra. Maninona raha sorony eninjato io de mba midina le vidin'le solitra zany zay azo atao hoe tsy mampiena fidiram-bola amin'ny fanjakana zany nefa de mbola manotra be ndray ny fanjakana amin'io de zany everina fa tsy mety fa tokony mba mizoga daholo na reo compagnie pétrolière na ny fanjakana na ny vahoaka fa atao anatin'ny transparence tsara le izy fa rehefa mazava tsara amin'ny olona le izy tonga am'le fiteneny hoe na masika izy any sakay rehefa tenerana tsara zakany olona fa mbala ivatsaina any am'izao fotoana zao afaka roa volana hiditra ny mpianatra firifiry ny mpianatra zay tsy tafiditra tsony vokatra hoe fiakarany vidim-piainana io any amin'ny hôpitaly betsaka ireo le tena marary mafy nefa anontaniany dokotera manam-bola ve nareo hividianana fanafody rehefa tsy misy de tsondromony atao ohatra hoe mampitony fanaintainana fotsiny de mba ohatra metimety le olona de asy alefany mandeha mody satria fatany hoe ho faty le olona azy le intervention fanjakana hitazomana le ainkiala zany rehetrrehetra zany ilaina fifambidiniana ny vahoaka ary vahoaka mahatompon-draharaha azy rehefa mazava tsara aminy ny zavatra ataonao ka hitany hoe mitombona tsisy fiangarana mahazaka izy zany rehetrrehetra zany ilaina n'le etsy ho fanavotam-pirenena zay ataony ny RMDM tsy mitompo teny fantatra hoe marina ny azy fa aleo miona vahoaka azavaina vahoaka ny hevitry ny tena de ny vahoaka manampy de ino no everina fa zaka ny firenena de ino no tokony atao ary ho terena am'izay mifanjakana tatareo ty fa tsy vita miala ianare makasitraka anao marina fandarana sady tsika andriamato Jean-Louis Rakotombo de omeko minitra vitsivitsy ianao hitondrana hafatra ho an'ny mpanaraka atsika maranana fandarana. Ny hafatra lehibe iray de mitobika anareo administrateur misaotra ny syndicat ny administration zay efa mba manomboka mijoro am'izao fotoana zao hoe alomba de araky ny tokony ho izy am'izay ty raha firenena ty fitantanana ny firenena ty fa tsy baikibaitrona anao zavatra tsy mendrika ny firenena izahay zava-dehibe ireny tompoko zay ny andraikitra mahatompon-draharaha anareo azy manaiky lembenana itsony anao zavatra amoretina hita hoe zavatra tsy mety mitobody ty aminareo tafika ny tenako tandro filaminana nareo fa tsy milisy tandrovo le filaminana raha manao ny asany araky ny tokony ho izy ny mpanao politika mpilaminana inareo mahatandro ny filaminana zay ny rerehan'ny firenena fa aiza baambahanana ny mpanao politika ny manao ny asany fa tsy mendrika anareo zany ambaniny olonareo raha manana zany toetsainy zany mitodika amitsika vahoaka tompon-draharaha isika rehefa hita fa tsy mahavita ny asany araky ny tokony ho izy le ny mpahefana raiso ny andraikitra fa tompon-draharaha ianareo tsy maître d'œuvre nareo fa maître d'ouvrage raiso ny andraikitra feno fa aiza velo iletika aiza velo ho faty any amin'ny hôpitaly any reo fianakaviana azao manaiky ny hoe tsy hianatra ianareo no vidanga ny vidim-piainana fa azo mbola ifandaminana zany raha ohatra ka tena manao andraiky ny araky ny tokony ho izy ny fitonoana ary mitodika ny fitonoana rehefa tsy mahavita azy aloha mametra-pialana fa iza avela iletika le firenena fa maty misaotra tompoko. Makasitraka anao andriamato Jean-Louis Rakotombo mpatsivina ihany filohan'ny antokotezany tenany sady mpikambana ihany koa eo anivony vondrona RMDM de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana isa tokantrano de mametraka ny veloma finaritra indray tompo klasy tompoko vavy.